Now, I do believe that communion, or what we call communion now, is the Lord's Supper. Afatra Turin paminany William Marion Branham mitondra ny lohateny manao hoe fandraisana ny alahady ariva 12 Desambra 1970 tao amin'ny Tucson Tabernacle tany Tucson, Arizona, USA. We realize that was the issue given by St. Paul in the New Testament. Afatra mampetsi-po tokoa ilay nentin'ny rahalam-perivo antsika teo avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Marina loatra fa ferantsika Andriamanitra ary omentsika fem-potoana Andriamanitra nefa mandrakizay izy ka tsy azontsika atao zany. Koa anio arivo sika dia miatrika zavatra afindray eto dia ny fandraisana. 3 taona zao ny andrasako fiangonana itsangana eto Tucson nefa dia eto zany zao eto sika ka dia isaorantsika ny tompo navelany niandry fotsiny sika mba hahafahantsika akasitraka zany ankehitriny. Eny misy zavatra tiako holazaina aloha keliny anomboantsika ny fandraisana zao zany. Inoko fefa ampy ny hitantsika tamin'izao andro ivelomantsika zao ka tokony tena anolotra sika ny tsiraray ny maizy atsika rehetra ho an'Andriamanitra. Tokony tena anompo an'Andriamanitra sika. Inoko fa nitahantsika izy tamin'ny valiteny mivantana avy amin'ny soratra masina arak'ilay nentin'ny rahalam-perivo vetivety teo. Efa eo amin'io fotoana io sika tsy jamba akory sika hitantsika fefa eo sika efa tonga eo dia afaka hijery manodidina koa sika ary mahita ny fialan'ny fanama olona eo anivon'ny olona ka tsy afaka hijanona maharitra ela loatra eto tsony sika fa ho lasa toerana feno marary saina ny rehetra ho toy zany avokoa zao tontolo zao. Hitanareo koa efa eo amin'ny fotoana farany sika koa arak'izay nolazainy rahalam-pery teo am-pamaranana amin'ny fahitana fa mariny reny zavatra ireny. Hita fa mariny izy ireo fa tsy angano, tsy zavatra nyvoinavoinaina fotsiny fa zavatra nomena antsika mivantana avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanehoana miariary teto anaty atsika ka fatatsika fefa eo no misy atsika. Isika tsy fatatsika hoe fotoana firy sisa satria lasa mitodiky indray amin'ny famantaranandro sika azonareo tsara amin'ny ora ankehitriny nefa isika dia fatatsika fefa eo sika efa eo amin'io fotoana io. Raha ny fotoana eo amin'Andriamanitra dia veriko fa misy olona nanome fanadiadiana indray mandeha ka laza fa raha nentin'Andriamanitra teo aminy araka ny rano tsy njaray ny fotoana ny ari fotoana dia indray andro monja ka raha misy olona nivelona 70 taona teo minitra vitsy monja zany amin'ny fotoana eo amin'Andriamanitra. Hitanareo koa nolazainy fa raha 70 taona io dia tsy aneo fotoana firy akory fa zara raha misy ahafahany mpimaso. Hitanareo zary izy raha faingana toy zany io rehetra io raha tsy njarainy ny fotoana nefa tsy misy fotoana eo aminy ka dia mandrakizay fotsiny izy. Inoko fa sarary eo arindry satsy Joseph izy ndray ariviny no nolaza tamiko sy tamin'ny rahalam-pery io izy ry dada taiza ovin'Andriamanitra no niditra antsehatra taiza no nipoirany. Hitanareo ilainy ny anana fiandohana sa tsy zany izy tsy nilainy ve ny andoha oya tsy zay rehetra manam-piandohana dia manam-piafarana fa zay tsy manam-piandohana no tsy manam-piafarana. Mazava hoazy fa 10 taona izy ka tahaka ny tena sarotra be ny azony azy. Hitanareo fa ahoana ahafahany mandray an'io raha ny fahalalana fa nisy zavatra tsy nanam-piandohana mihitsy tsy ho azy ihany fa ho ahy ihany koa. Eny hitanareo fa fatra be loatra ho atsotro zao zany ny hoe ahoana tsy mbola niandohana io. Eny mivoniny sika eto ny hitandrina zavatra zay tena masina. Misy niantso ahy andro vitsy lasa zay ho eo amin'ireo lehilahy kristianina tena mahery fo zay tsy mbola nandray an'izao fa reny hoe isika dia mandray fandraisana ara-baky teny mihitsy ry zareo dia mandray an'io araka ny filazany hoe fimbonana ara-panahy. Areo raha ny hoe fimbonana dia ilaza hoe ekeny satria ny communiqué dia miresaka amin'ny hitanareo fa nomeny rahalahy ahy soratra masina io dia hoy zay rahalahy Branham tsy heverinao ve fa ny eto eny ny antony ilazako an'izao tsy maninona ve rahalam-pery. Hitanareo fa ny antony ilazako an'izao dia ny ahafantaranareo zavatra ataonareo. Ianareo tsy raha miditra anjambany amin'ny zavatra iray ianareo dia tsy afantatra an'izay misy an'izay ataonareo tsy afaka nanatoky akory ianareo raha tsy malala ny ataonareo nefa tsy maintsy azonareo ny zavatra ataonareo sy ny antony anaovanareo an'io. Hoy izy eny raha mandray ny tenin'Andriamanitra sika dia tsy fa mandray an'Andriamanitra ve zany? Oya tena marina zany raha mise marina zany saingy vakitsika eto fa izy ireo dia tena Paoly dia nampianatra ny fandraisana ara-baky teny ny fanasan'ny tompo. Ataovy zao fahatsiarovana ho Jesosy na oviana nareo no mandray an'izao fahatsiarovana dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piavana. Hitanareo koa mandray an'io sika
mazava amintsika fa masida Paoly zay nametraka anio teo amin'ny fiangonana de mpaminany teo amin'ny testamenta vaovao. Petera, Jakoba, Jaona izy rehetra reo de nanoratra. Eny Mateo, Marka, Luka an'izay nataony Jesosy toy ny mpitantsoratra fa Paoly nametraka an'ilay zavatra araka ny lamina. Izy teo no mpaminany tamin'ny testamenta vaovao. Tony nandehanany Mosesy tany anefitra ihany mba andraisany tsindrimandry anoratra an'reo boky dimy ao reo boky dimy voalohany ao amin'ny Baiboly. Eny Paoly ihany koa dia nakany anefitra ary nandray tsindrimandry avy amin'Andriamanitra mba hametrahana ny fiangonan'ny testamenta vaovao araka ny lamina ary nampitany zany tamin'ilay taloha. Teo amin'izany izy reo de nanana n'ilay zanak'ony fanatitra izay nitandreman'i Israely ho fahatsiarovana. Natao indray mandeha zany ranomarina tamin'ny nivoahan'ny Egypta. Saingy avy eo izy reo no nitandrina an'io ho fahatsiarovana tamin'ireo taonany fandimby koa raha ny lalàna dia aliko ny zavatra ho avy. Hitanareo, eny inoko marina fa ny fandraisana zay atsotsika ho communion eto dia ny fanasan'ny tompo. Eny telo ihany no didy arabaky teny avy amin'Andriamanitra navela ho atsika. Ny ray amin'izany de ny fandraisana, ny fanasa-tongotra, ny batisan'ny rano. Reo zavatra telo reo ihany fahatanterahana zany ny hoe telo. Hitanareo, ary reo ihany no didy telo eo amintsika ary tsapatsika fa izay no zavatra nomeny masida Paoly tao amin'ny testamenta vaovao. Eny raha ilazysika hoe ny fandraisana de tokony ho fakana ny teny fotsiny de tsy noko hoe misy olona mananjo ny andray ny fanasan'ny tompo raha tsy efa voarainy tao ambony ny tenin'ny tompo. Hitanareo, satria eto aho de amaky zavatra manareo aho afaka fotoana fohy dia hita anareo. Eny mario zany koa nahoana ary isika ho raha zay fijery zay dia azontsika marinina tanteraka ny armée du salut. Tsy nono ny batisan'ny rano na amin'ny endriny ahoana na ahoana ho reo tsy mila anio sika. Koa raha tsinantsika ny batisan'ny rano nahoana ary sika natao batisa ho reo tsy mahavonjy anareo ny rano mamonjy anareo. Io mpikevitra amin'izany marina zany ny rano mamonjy anareo fa tsy ny rano. Kanefa tsy maintsy aketsika ny rano ho fanehoana ivelany fa nisy asa-pasoavana tanteraka tao anaty. Hitanareo, toy zany tsy maintsy anaovantsika ny fandraisana. Raha vao nandray ny tompo sika lay fanaritra ho antsika ato anaty ato amin'ny alalan'ny fahaterahana ara-panahy ato anatsika ka ny tenany fa izy no ivelomantsika amin'ny alalan'ny teny dia tokony asehontsika koa ny endrika zany satria didy io mibeba ary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny elokareo. Hoy Paoly, za efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo koa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy de nandray ny mofo ary namaky zany sy nanome an'io ny mpianatra ary aroa izy raisoka any fa ho fahatsiarovana azy zao fanaovinana nareo no mandray tony mofo tony de manambara ny fahafatesany mandra-piavina. Koa hitantsika eo fa tamin'izany nisy olona tonga teo ary Iora Lasarbidy io izay tena rahala malala tonga izy ary nanao hoe tsy mbola nandray an'io ary Rahalahy Branham tsy azoko ny amin'io. Hoy izy lehilahy finilany nampianarina hoy tsarova nefa fa anaiky sika hoe masida Paoly no nametraka ny lamina teo amin'ilay fiangonana kristianina voalohany. Nitety fiangonana izy reo nitety trano ka namaky ny mofo tamin'ny fahatsora-po sy ny sisa. Eny hoy napetrany teo amin'ny fiangonana zany. Galatianina 2:9 hoy izy raha misy anjely avy any an-danitra tonga ka mitory zavatra hafa de aoko voaziny izy. Hitanao zany, hitanao izy ihany no namerina ny batisan'ireo zay efa vitany Jaona batisa mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanareo fa misy zavatra telo zay tsy maintsy ataontsika amin'ny mahendrika azy: ny fanasan'ny tompo, ny fanasa-tongotra, ny batisan'ny rano. Hitanareo misy hoy ianareo eny ny armée du salut de mandray an'io araka zao fijery zao. Lay jiolahy teo andalam-pahafatesana rehefa maty izy de tsy vita batisa nefa laza Jesosy fa ho any an-danitra izy. Tena famarinana zany, marina zany. Saingy hitanareo fa tsy nalalan'i Jesosy izy raha tsy teo amin'ny orana fahatesana io. Hitanareo io ihany no anjara nananany fa jiolahy izy tena nanalavitra tsy tafiditra ho isany nefa izy raha vao hitany io azavana io de nafantatra an'io izy tompo atsarovy ary Jesosy marina zany fa ho aso anao izay malala fa tokony atao batisa nefa mandany anao an'izany de hoe aminareo sy Andriamanitra zany. Toy zany koa ny fandraisana. Eny rehefa mandray an'izao fandraisana zao sika de tsy vita ny filazana fotsiny hoe tonga eto ka ihinana karazana mofo de ino ny tenako kristianina fa raha tsikaritra anareo de hoy ny Baiboly hoe zay mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika dia omeloka amin'ny raha sy ny tenan'ny tompo. Hitanareo tsy maintsy mivelona amin'ilay fiainana ianareo zay eo anatrehan'ny olona zay eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona zay maneho fa ianareo de tsopo. Eny fotoana fosisa
eny tao amin'ny testamenta taloha rehefa nisy fanatitra natao araka ny fitsipika na ny didy fa toy zany ko ny mahadidy ny batisan'ny rano, toy zany ko ny mahadidy ny fanasan-tongotra, toy zany koa ny mahadidy ny fanasan'ny tompo. Sabatra zay mitandrina ny didiny rehetra, ny fitsipiny rehetra, ny lalàny rehetra mba hananany zo akeo amin'ny hazonainy. Ankehitriny mario ary zao eto de ilay tamin'ny voalohany fony nandidy an'io voalohany Andriamanitra de nitondra fanatitra teo amin'ny fiangonana ary tao amin'ny tempoly sy teo amin'ny altara sy ny fanomezana an'izay natolotrareo ho an'ny fahotanareo de ilay zanak'ondry fanatitra. Eny azoko heverina ny fahitana ny rahalahy sasany tamin'ny Jiosy izay nidina teny an-dalana tamin'ny fahalalana fameloko izy ary nakeo amin'ny altara na nitondra an'izay ombony na ny ombomanga ny matavy na zay nananany teo na ondrilahy na zanak'ondry zavatra iray netiny teny an-dalana zany sady tsopo indrindra araka izay azony natao izy de nandroso teo tamin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra tamin'ny fahatsoram-po indrindra azony natao fa nataony teo amboniny zany ny tanany nibebaka ny amin'ny fahotana izy ary nipisorona ny nametraka an'io ny fahotany teo amin'ilay zanak'ondry ary nididina ny tendan'ilay zanak'ondry de maty ho azy zany. Raha mbona teo izy mikofokofoka sy mandehara ilay zanak'ondry kely ka feno raro eo tanany ary miporitika manerana ny tenany zany fa mitaraina ilay zanak'ondry kely eo andalam-pahafatesana de atsapy izy fa ny tenany no nanota ary nisy zavatra nilaina no faty teo amin'ny toerany noho zany natolo ny fahafatesan'io zanak'ondry io hosolony ny fahafatesana. Hitanareo maty teo amin'ny toerana ilay zanak'ondry fa nanao an'io tamin'ny fahatsora-po raha lehilahy tamin'ny alalinina ny fony taty aparany niverina tsy akijanony zany nitohy tsy akijanony ka taty aparany de lasa fahazarana io lay didin'Andriamanitra no lasa fahazarana teo amin'ny olona de indro izy fa tonga eo andeo jerena andro toy zao ny an'io tsaratsara ho any ngamba no any tsaratsara ho any an'olotra vatotrombola de nakeny izy tompo ity ny vatotrombolahiko. Hitanareo tsy nisy fahatsora-po teo amin'io ka tsy azony akory zay nataony. Eny tsy titsika ho raisina toy zany fandraisana fa lasa toy zany eo amin'ny latabatry ny tompo. Isaia 5:30 tsy azafady aminareo, Isaia 9 avelao nitsy an'io ataoko fa Isaia 4:20 zany eo no ahitantsika an'io saky azoko antoka fa io lay toko misy azy hoy izy fa didy anampy didy ary fitsipika anampy fitsipika anampy fitsipika kely ety kely ery azony mafy zay tsara fa molotra miabakabaka sy amin'ny fiteny baiko no itenenako amin'ity fireneny ity ary ity ny fitsarana. Hoy izy fa ny loto sy lony latabatry ny tompo rehetra iza no ampianariko fahalalana iza no azoko ampahafantarina. Hitanareo everiko fa zay mitsy ilay soratra masina Isaia 4:20 iza no azoko ampahafantarina fahalalana. Hitanareo reo latabatra eny hitatsika eo amin'izao andro zao fa io zavatra lehibe zay fa ho tanterantsika an'io arivo io de ho fahatsiarovana ny fahafatesana sy ny tenany izay inotsika fa antsika isan'andro na izay vao no antsika teo raha nitory tamintsika ny rahalantsika raisitsika ny ten'Andriamanitra de inotsika amin'ny fotsika rehetra zany hitatsika voaseho zany hitatsika ny anomezana an'io atsika hitatsika voamariny zany tsapatsika eo amin'ny fiainantsika io ary tsy maintsy manatona an'izao amin'ny fahatongavan-tsaina lalina sika ny amin'izay ataotsika fa tsy hoe satria baiko no mena fotsiny io. Misy fiangonana aleanareo ary matetika no karazana mofo masirasira ny zaraina na karazana zavatra efa vakivaky ka mofo nabotsina na nitoy zany ary efa vakivaky io ka olona mpifokany eo mpisotro sy ny maro hafa satria lasa mpikabana amin'ny fiangonana izy ary mpandray fanasany tompo fa falitony zany eo anatrehan'Andriamanitra na lay fanatitra aza hoy izy reo andro ankalazainareo sy ny fanatitra reo de lasa maimby eo amin'ny oroko na de izy aza no nandidy azy reo mba hanao an'io fanatitra io saingy no lay fomba nanaovany azy de lasa mamofony maimbo zany teo amin'ny orony ny vavorony lay fanatitra mihitsy zay nadidiny. Toy zany koa ny fomba ndraisantsika ny ten'Andriamanitra fa be loatra ankehitriny ny kristiana reo milaza tena manao toy zany mijoreto zay ary mampianatra nyty teny ity hoy zay movetsy Jesosy Kristy ny tsy miova matsany eo ary mandrakizay ary ampianarinay reo zavatra nampanantenany atsika fa ho tanterahiny de o reo miresaka zavatra hafa zany ka reo fanompotsika zay mendrika azy no lasa maimbo tsotro zao eo amin'ny orony tsy handray an'io izy sanatry mihitsy
zao no antony no re fombafomba sy fahazarana eo amintsika tsy fahazarana no nandrasy anareo ny fanasany tompo fa raisinareo zany no lay fitiavan'Andriamanitra ao am-ponareo no ny fitandremanareo ny didin'Andriamanitra. Hitanareo, zay no antony andrasy anareo azy. Koa raha tsy raisinareo amin'ny fatsoram-po io fa lasa fombafomba fotsiny, misy fandraisana ao am-piangonanay isaky ny alahady na indray isam-bolana na indrosa-taona ary mitsangany anareo manao hoe anjarako zao avy eo mandray fandraisana maimbo eo amin'Andriamanitra zany. Hitanareo, fombafomba fotsiny io tahaka ny zavatra hafa rehetra ihany. Tsy maintsy tsopo ianareo ny alalina ny fonareo no tadiavin'Andriamanitra. Tsaroa fa l'Andriamanitra mihitsy zay nitondra anareo teto an-tany ihany no topoinareo. Hitanareo, manao an'izao ianareo satria nilazana izy, satria baikony zany ka de tiantsika ny anatona amin'ny alalina ny fahatsora-po amin'ny fahalalana fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena antsika. Ary ty azy sika sady nahatsapa ny fanatrehany ary hitatsika manova ny fiainantsika zany ny ova ny maizy atsika rehetra. Vahoaka hafa mihitsy sika tsy mivelona toy ny fanaontsika fahintsony, tsy misaina toy ny fanaontsika fahintsony toy ny amin'ilay boky eto. Fa misy ampahany eo zay noresantsika ny amin'ny hoe ireo boky reo de ray ny bokin'ny fiainana. Ny bokin'ny fiainana an'izay voalohany de fony anareo teraka, zany hoe ilay fahateranareo ara-nofo. Hitanareo, saingy efa nisy fotoana tao anatinareo lalina tao nisy vokelin'ny fiainana tao araka ilay nazavaiko taminareo nabavy tanora sasany tany an-trano ny tolakandro. Hitanareo, misy vokelin'ny fiainana nitoetra tao zay mampametra-panontaniana anareo hoe avy aiza zany, ino reto zavatra hafahafa reto. Nilazan'izao raha naka ohatra ny tenako toy zay mety ilazanareo hoe William Branham. Efapolo taona lasa zay lay William Branham nisy teo de tsy tahaka an'ilay misy anio arivo. Raha nisy olona teo de ilaza hoe William Branham tena olon-dratsy io. Hitanareo tsara, satria teraky Charles Sela Branham fa araka ny toetran'izy ireo de mpanota efa mpandainga raha tonga teto an-tany. Ary efa nitoetra tato anatiko ny fahazaran-dratsy rehetra amin'izao tontolo izao, nefa tao anatiko lalina tao ihany koa nisy toetra hafa nipetraka tao. Zay voateny raha teo efa nataon'Andriamanitra tato ato amin'ity vatana ray ty ihany. Nisy toetra roa tato. Koa ny ray ihany no nomeko vahana arakaraka ny tombony ny ambakambaka toy ny zazakely tamitampika teo tonga mpandainga aho tonga tahaka n'io mpanota rehetra io satria araka izany no nytomboko. Saingy tao anatiko lalina tao tamin'io fotoana rehetra io de nisy silaka fiainana kely. Tsaroko matetika fa fony aho zazalakely antenaiko fa tsy mihazona anareo ela loatra fa ny fahalalako fa nipetraka teny amin'ny teo amoron-drano nipetraka teo sady nijerijery teo no ny alina. Papa sy mama efa lasany amin'ny fitsarana izy ireo ankehitriny fa mpanota izy ireo tamin'izany andro zany ka tsy nisy kristianisma mihitsy tao an-tranonay ary nisotro izy ireo nanao fety nanao foana tena nakarary azy zany de nalaiko ny faniloko sy ny alikako ary lasa nakany anaty ala de nitoetra tany nandritry ny alina. Rehefa ririnina ny andro de niaza mandrapifaran'ilay fety mety hatramin'ny maraina mangilan-dratsy io mody ao an-trano aho fa raha tsy tapitra io de nitsilany teny ambony tafitrano aho ary natory ny andro fiposahany andro. Aveo nieritreritra ny nataoko aho fa nisy fotoana no za teny ivelany tamin'ny fahavaratra nanangona tapakazo aho ary nanangana an'izany ho toeram-pialofana kely raha avy ny orana. Nitsilany teo aho ary niaranjoniko efa nalefako tao anaty rano nanjono aho nitsilany teo lay alikako piazo efa antitra. Hoy jereo any aty fantaro fa tamin'ny ririnina lasa teo aho dia nitompo teto ndray alina nandrehetra afo teto mihitsy aho raha teo ampiandrasana lay alikako antitra anery biby anankiray akeo amin'ilay azo ary nanao afo teto. Nisy ranomandry matevina 13 cm teo amin'ny tany nefa ry voninkazo kely avy taiza ny avianao. Hitanareo, taiza ny avianao izy namoaka anao eto ka namboly anao ary zaridaina mafana torinina nakany izy ireo anao na zay makasika an'io taiza ny avianao. Hitanareo, io voninkazo kely io hoy nisy ranomandry sy sisa teo ary namelona afo teto amboniny akoatran'io zavatra nampivangy anazy io de nisy zavatra fa mafana napetrako teo zay vatakazo lehibe ratsy nidorako teo aminao nefa de mbola indro ianao sady velona tsara. Taiza ny avianao? Inona zany? Nisy William Branham hafa tao. Hitanareo, nisy ampahana fiainana mandrakizay tao amin'ny lalina tao avy am'ireo tsimok'Andriamanitra de lay tenin'Andriamanitra napetraka tao afaka isaintsaina ny zavatra toy zany tsiraray aminareo. Hitanareo, nanao ny asany foana io. Avy eo niandrandra teny amin'ny hazo aho de nieritreritra hoe ravina nahitanao ny raraka tamin'ny taondasy fa nahoana ianao ny tafaverina eo ndray. Taiza ny avianao? Inona no nitondranao teo? Hitanareo,
io fiainana mandrak'izay ny asa tao amin'ilay vatana io zany. Eny avy eo ndray andro raha teny ampandehanana hoy io fe io aza mifoka mihitsy na misotro sy ny sisa, de ny alehibe le olona tanora sy ny sisa, hitanareo ny zavatra ny asa tao. Saingina de zany azy tampotampoka teo ny andrandra aho ary nanao hoe tsy zanaky Charles Sela Branham, fa misy zavatra miantso aho tahaka an'ilay volo-mahery keliko. Tsy zanaka koa, misy zavatra hafa ao ambony ao anoany. Ry Jehova lehibe na izy ianao na izy sokafy io te ody any an-trano ah, misy zavatra miantso atao anatiko. Avy eo de nateraky indray aho. Efa nitoetra tao io fiainana kely io, fa lay ainy rano no niraraka teo amboniny zany de nanomboka nitsiry zany. Ankehitriny de voavely io fiainan-dratsy fahiny io, nalefany amin'ny ranomasiny fanadinoan'Andriamanitra mba tsy ho tsarovana intsony ka hiampangana ahy. Hitanareo, ankehitriny sika dia mijoro vao marina toy ny tsy mbola nanota mihitsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Koa rehefa tonga eo amin'ny latabatry ny tompo sika dia tsy maintsy manatona amin'ny fiakofana, amin'ny mpitiavana ary amin'ny mpanajana, amin'ny fiheverana an'izay mety ho nisy atsika raha tsy teo izy. Hitanareo, jereny mety isy zay no antony hoy aho nilazany Paoly an'izao, koa raha miangona inana ianareo de mifampiandrasa. Zao zany amin'ny fiteny hafa, miandrasa minitra vitsy, mivavah. Dinio ny tenanareo. Ary raha fantatrareo fa misy rahalahy tafiditra eo nefa manao zavatra tsy ara-dalàna nantoy zany, de mivavah ho azy ihany koa. Hitanareo, mifampiandrasa ianareo, miandrasa kely fotsiny, mivavah. Raha misy lonilony eo anivonareo nantoy zany, de aza mandray an'io, aza mandray an'io, fa andeha alamino aloha zany. Hitanareo, andeha itsio aloha zany, satria tiatsika ny anatony eto amin'ny fahadiovana arak'izay azontsika atao, de le fisainantsika eo amintsika samysika sy eo amin'Andriamanitra, eo amin'ny tsirairay avy. Avy eo sika de manatona amin'ny fiombonana manodidina ny latabatry ny tompo. Hitanareo, ary ataontsika zao satria manolotra fisaorana ho azy sika, ary koa eo amintsika samysika mifampizara ny mofo sika, mifampizara ny divay toy ny rany sy ny nofony. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo de tsy manana fiainana ao anatinareo. Hitanareo zany fa zay ny voalaza ny baiboly. Raha tsy ataonareo io de tsy misy fiainana ao. Hitanareo, eo ary ianareo, raha ny tena marina dia maneho ianareo fa menatra ny anondro ny tenanareo ama kristianina no lay fiainana ivelomanareo, ka de tena fitsapa-kery tokoa io eo amin'izany. Raha tsy ataonareo io de tsy misy fiainana ao aminareo. Raha manao an'io amin'ny tsy fahamendrena ianareo de meloka ny amin'ny tenan'ny tompo. Toy izany koa ny batisany rano. Raha osika mino an' Jesosy Kristy zahay, namonjy anay tamin'ny fahotana izy ary natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy zahay, nefa mampitondra henatra azy ka manao zava-dratsy de tsy maintsy andohany io sika. Ary zao ihany koa raha izay no ataotsika de miezaky sika ny lasa zavatra iray nefa zavatra hafa no ataotsika. Zay ny olana eo amintsika amin'izao andro zao. Zay everiko fa hoy aho hoe isika, za sy ny fiangonana izay navelan'ny tompo Andriamanitra itoriko amin'izao ora faran'izao, ary inotsika fa eo amin'ny fanakatonana ny fotoansika, nefa inotsika fa nanome antsika afatra Andriamanitra. Efa voalahatr'Andriamanitra zany, efa niporofony Andriamanitra zany, efa voaseho avy amin'Andriamanitra zany. Eny tsy maintsy manatona azy amin'ny mpanajana sy amin'ny mpitiavana sika, ary amin'ny fahadiovan'ny fo sy ny saina ary ny fanahy. Fantatrareo fa ho avy tsy ho ela ny ora zay siny eto anifontsika mihitsy ny fany masina no amoaka teny toy ny nataony teo amin'ny Ananiasy sy Safira. Tsarovy zany. Hitanareo, eo andalam-piaviany ora io. Hitanareo, ary sika de eny tsaro fotsiny zany. Hitanareo, fa onona eo anivony vahoaka ny Andriamanitra. Zay ny zavatra tiany atao ankehitriny. Afaka andray ny afatra sika toy ny hoe raha tovolahy ka mitady vady ary misy vady hitako de hoy tena tanteraka tsotro zao izy, kristiana vehivavy mendrika eo aminy io rehetra io, matoky azy na maro toinona ny fatokina ananako, na maro toinona ny fiheverako fa tsara izy, tsy maintsy manaiky azy aho, tsy maintsy manaiky ahy izy. Hitanareo, eo amin'ireo voady reo, ka zavatra toy zany ihany no hitatsika eo amin'ny afatra. Hitatsika fa marina zany, hitatsika fa manamarina an'io marina Andriamanitra, tena marina tanteraka io, taona nandimpo-taona. Hita fa marina trany zany, marina trany. Zay rehetra nlazainy de mitranga mihitsy arak'izay nilazany azy. Eny fantatsika fa marina io, nefa eny aza raisina araka ny fijery ara-tsaina io.
raha zay no ataonareo de fivavahana n'olovaina fotsiny ny anananareo. Hitanareo, tsy mila fivavahana n'olovay isika ka ivelona avy amin'ny fahatsapahana zay nandalovan'ny hafa ka mivelona isika amin'ny vavolombelona nananana izy ireo. Arak'izay inoko fa Jesosy no laza zavatra tamin'ny Pilato, nisy teny tatao tsaiko vao vetivety teo fa hoy izy tamin'izay, iza no niteny an'izany taminao na voambara taminao ve zany? Ahoana ny alalanao andreo zavatra eo? Amin'ny fiteny hafa tsy haiko loatra ny fiteny azy eto, efa ela no namakiko an'io. Fa ahoana no nalalanao an'io? Inona ahoana iza nanambary zany taminao? De ilaina ny zanak'Andriamanitra azy. Iza nanambary zany taminao? Nisy olona niteny anao an'izany ve? Sa tolona zany Jesosy hoe niraiko tany an-danitra ve nanambary zany taminao? Hitanareo, ahoana ny anaranao an'io? Nolovaina tamin'ny hafa ve zany sa tena fanambarana avy amin'Andriamanitra? Move zao fandraisana zao ka zavatra ho raisiko eny fotsiny no mibaiko ka hanao hoe mandray an'io sasany andray koa. Fanambarana io ny ampahany ahy aminy ary za ampahanareo ka tianareo aho sady tia azy ary miara mandray an'izao sika ho fanehoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra ary ny fifankatiavana sy ny fiombonana eo amintsika samysika. Eny tia mahakely amin'ny soratra masina aho avy eo de veriko fa aiza no amin'izay fomba nandamina ny periazy androany. Tiako raha maky an'io miaraka amiko ianareo raha manana ny baibolinareo. Kortianina voalohany ny toko faraky amby folo ary atomboka amin'ny 17:20. Zao ihany koa any amin'ny fiangonanay nitandrina zao sy ny fanasana tongotra hatrany zahay. Zay foana satria zavatra miaraka izy ireo. Inoko fefa nanambarany rahalahy fa atao amin'ny larobia arivo zany noho ny abetsaky ny olona ary keo tsy ampy ny toerana asianany olona ho amin'ny fanasana tongotra ka hitandrina ho tandremana amin'ny larobia arivo zany. Ankehitriny ny 17:20 amin'ny Kortianina voalohany toko faraky amby folo. Eno iary Paoly eto. Eny tsarovy ary azony ao an-tsainy zao. Galatianina 2:9. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay filazantsara efa nitoriko aoka ho voaoziny izy. Hitanareo, fa izaho efa nandray tamin'ny tompo zay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny zay namadiana azy de nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny zany hoy izy raisy zao ka ano ity no tenako zay vakina ho anareo, zao nataovy ho fahatsiarovana ahy. Eny avela hoa hijanony eto ka ilaza zao fa ny fakana ny tenan'ny tompo Jesosy Kristy eo amin'izao fandraisany zao de tsy midika fa io fandraisany io no vatany Kristy ara-bako teny katolika raha izany. Tsy inoko marina zany, inoko fa didy nataon'Andriamanitra ho antsika fotsiny io, eny fa tsy lay tena vatany. Io no eny raha ny marina de tapa-mofo mpandraisana kely io, didy no mena fotsiny zany. Tsy inoky ihany koa hoe ny batisa Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny rano ka mamela ny fahotanareo. Tsy inoko hoe ianareo ataoko fa azo atao batisa mandritry ny andro rehetra ianareo. Eny fantatro fa mety misy olona mipetraka eto zay avy ao amin'ny eglizy apostolika antiako abara na ny fiangonana pentekotista mitambatra izay mampianatra an'izany. Nefa hitanareo fa tena tsy inoko ny hoe ny rano no mamela ny fahotana, fa raha izay no izy dia maty foana Jesosy. Hitanareo, inoko fa didy no men'Andriamanitra fotsiny io. Eny mba hanehoana fa voavely ianareo saingy raha ny hoe atao batisa ho amin'ny fahateram-baovao tsy mino an'izany aho. Tsy inoko hoe mamela fahotana ny rano. Tsy inoko ihany koa hoe misy ataony aminareo ty mofo sy divay ty raha tsy ny fitandremana fotsiny baiko zay nandidian'Andriamanitra antsika atao. Hitanareo, marina zany. Inoko fa toy zany koa ny batisany rano. Inoko fa misy matery antsika nanao an'io fa nanao an'io rehetra io izy mba ohatra ho antsika ary nanao an'izao izy ohatra ho antsika ary nanasa ny tongotry ny hafa izy mba ohatra ho antsika. Eny de arak'izany koa ny 5:20 de arak'izany koa nandray ny kapoka izy rehefa ninana de hoy izy ity kapoka ty no lay fanekena vaovao amin'ny rako. Zao nataovy naoviana no misotro zany ianareo ho fahatsiarovana. Fa naoviana tsarovy eto fa naoviana ianareo no mihinana tony mofotony sy misotro amin'ity kapoka ty de manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hatramin'ny oviana mandra-piaviny. Hitanareo,
Hitanareo koa nazovy no mihinana ty mofo sy misotra amin'ty kapoka ny tompo ty amin'ny fanahy tsy mendrika dia omeloka ny amin'ny tena sy ny rano tompo izy. Avelao ijanona vetivety eto ny antony lazany an'izao tsikaritra reo le andininy anankiray eto misy toko hafa ny lazany hoe areko fa raha miango renareo dia mihinana ka mimamo mihitsy aza eo amin'ny latabatry ny tompo. Tsy nazava tamin'izy ireo io. Hitanareo nanao ny daniny kibony fotsiny izy ireo. Hitanareo toy ny ataon'ny olona ankehitriny ihany zahay miaina amin'io karazam-piainana rehetra io nefa mandray an'izany. Hitanareo hoy izy manatra ny hinanana ianareo. Hitanareo fa ity kosa dia didy tokony ho tandremantsika. Hitanareo ankehitriny fa aoka ny olona matatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy misotra amin'ny kapoka. Fa izay rehetra mihinana sy misotra amin'ny fanahy tsy mendrika dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamatatra ny tenany tompo izy. Hitanareo ahoana ary ny aminareo kristianina anareo mivelona maha-kristianina eo anatrehany rehetra fa raha mandray an'io ianareo nefa tsy mivelona maha-kristianina dia tsy mamatatra ny tenany tompo mametraka vato matavitony amin'ny lalan'ny hafa ianareo. Eny dia ny fahitan'izy ireo anareo manao an'izany nefa avy eo tsy mivelona araka izay tokony hivelomanareo. Hitanareo tsy mamatatra ny tenany tompo ianareo. Ankehitriny jereo tsara hoe inona noziny eo amin'izany. Noho izany dia betsaka ny marary sy marofo eo aminareo ary maro ihany nefa rody mandry ny dika teny mariny amin'io teny io ry lalapery dia maty. Hitanareo maro no efa maty fa raha mba mitsara teny sika dia tsy mba ho tsarainy. Hitanareo raha mitsara teny sika dia tsy ho tsarainy. Hitanareo fa raha tsarainy sika dia faiziny tompo mba tsy hoelohina miaraka amin'izao tontolo zao. Hitanareo tsy misy mihitsy mamatitra amin'izao tontolo zao koa ry rahalahy raha miangona inana ianareo dia mifampiandrasa. Hitanareo ary raha misy olona nono aoka izy hinana ao an-tranony mba tsy angonanareo ho fahamelohana ary ny zavatra sisa dia alahatra rehefa tonga. Hitanareo ankehitriny amin'ny teny hafa aza tonga fotsiny mba handray an'io toy ny voalazako vao teo ny amreo jiosy ny fanatitra izy ireo dia mahafinaritra zany didin'Andriamanitra io nefa tonga teo amin'ny toerana izy zay tsy nanaovany an'io tamin'ny fahatsoram-po sy ny fanajana ary araka ny lamina ka lasa fotsiny eo tonga ho maimbo teo amin'ny orony zany. Eny zay zavatra zay ihany koa rehefa tonga mandray ny fanasan'ny tompo sika hoe tsy maintsy manatona amin'ny fahalalana ny zavatra ataotsika. Mitovy aminareo rehefa miditra ao anaty rano ihany mba hanao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fantatrareo ny ataonareo asehonareo eo anatrehan'ny fiangonana ny zavatra nataon'Andriamanitra tao anatinareo Kristy. Rehefa mandray an'izao sika dia maneho amin'ny fiangonana zany fa inoko ny tenin'Andriamanitra rehetra. Inoko fa izy ny mofinaina zay nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra. Inoko fa fahamarinana ny teny lazainy ary zany no ivelomako raha ny farafahalalako Andriamanitra ny mpitsara. Noho izany eto anatrehany rahalahako eto anatrehany anabaviko tsy mianina aho tsy manozona tsy manao an'ireny zavatra ireny aho satria tiako ny tompo ary malala zany ny tompo ary izy no manambara ahy. Noho izany eto anatrehanareo raisiko le ampahany amin'ny tenany amin'ny fahalalana fa tsy voaheloka tahaka an'izao tontolo zao aho. Hitanareo zay ary le izy eo dia fitahiny zany ary tsaro fa afaka ijoro vavolombelona betsaka ny amin'io aho teo amin'izay nitondrako sy nanazavako an'io tao amin'ny efitrano nisy marary ary hitako fa sitrany izy ireo. Tsaro fa fony nandray an'izao tamin'ny tandidona ny Israely nandeha tany anefitra 7 taona izy ireo nefa tsy rofotra mihitsy akory aza ny akanjony ary tafavoaka amin'ny fitao izy ireo nefa tsy nisy anankiray osa teo anivony tamin'ireo olona roa tapitrisa izay tandidony zao. Koa avita inona ary le tena zavatra raha ny tenan'ilay biby fanatitra no navity zany ho azy ireo dia avita inona ny tenan'i Jesosy Kristy Emmanuel ho atsika. Aoka sika hanana fanajana fotsiny rehefa manatona. Aoka sika ho tena feno fanajana arak'izay azontsika atao raha manatona.